Akory aby ianareo tompoko. Ndreto zay tompoko. Avy mamanky amin'ny fahoriana tompoko. Saotra ndreka tompoko. Zay mijoro eto anatrehanareo dia fantatrareo satria niaraksika hatramin'izay. Iza moa zay zany fa ao anatin'ny fikambanana manao politika atao hoe Alliance républicaine de Madagascar na Armada. Ao anatin'ny io fikambanana io dia misy antoko maromaro. Dimy loha tamin'ny voalohany namorona tao aminy fa amin'izao fotoana izao miroborobo ary misokatra amintsika rehetra ohatran'ny hoe fihavanana malagasy ihany. Ao anatin'ny zany fikambanana zany dia misy ny Mapara izay miaraka amin'ny président Andry Nirina Rajoelina, misy ny Madagascar mpiara-miainga izay miaraka amin'ny président Ajo Andrenarivelo, misy ny antoko maitso izay miaraka amin'ny andriamatoa Patrick Georget, misy ny fikambanana iarakisika izay miaraka amin'ny général Camille Vital, misy ny antoko havana izay miaraka amin'ny tenako, ary misy ihany koa reo maromaro izay mpikambana ary mankatoa an'izany hevitra ao anatin'izany atoko zany. Ty atoko ty dia atoko azo atao hoe zanaky président professeur Zafy Albert. Satria nahoana? Satria nahafantatra azy daholo ary nakantoha ny heviny indrindra eo amin'ny firaisankina sy ny fihavanam-pirenena. Fihavanam-pirenena tena izy ho ianao andriamatoa premier ministre, marina dia marina izany. Ary koa ny fitsonjovana Madagasikara tamin'ireo ady na ady politika zany na ady amin'ny tetikady rehetrarehetra zay mba anaovana Madagasikara ho firenena vanina. Tena mankatoa an'izany izahay ato amin'ny Armada. Eo ihany koa amin'ny tenako indray dia nampianatra i professeur Zafy Albert, professeur de chirurgie ana izy tamin'izany nianatra zany, ary afaka mirehareha izahay mpianany izay nanaraka ny toroheviny fa torohevitra tsara, famarinana, fahaizana, fahendrena, ary indrindrindrindra ny fanaovana an'izany dia tamin'ny mpanendretena PDB. Fa amin'izao fotoana izao moa dia fotoanan'ny firaisankina, fa indrindrindrindra koa ny fotoana no mba ilazana hoe mahaiza miolona tompoko. Tsy anareo rery professeur Zafy Albert fa tsika ary tokony hailolontsika ary hitondra an'izay zavatra sy etaentany tao amin'izay nahavelona azy zay sy tao maha-olona azy, mampampianatra azy, mampanao politika azy, fa olona mendrika ny tantana Madagasikara i professeur Zafy Albert. Aiza misosoka le tsoro tompoko, aiza miolona. Eny tompoko, fisaorana natolotro ny fianakaviana ho anareo mpikambana ao anatin'ny Armada. Enikady zay mboninahitra tokoa izay satria olo manankaja maro ianareo mijoro eto. Antoko politika manana ny maizy azy no ao anatin'izany fikambana izany. Nahafantatra tsara ny mikasika any professeur Zafy Albert satria niara-nikondoa taminy betsaka taminareo, niaraka ny fanerasera-tany satria nanana ny toerany tokoa izy taminy sehatra ara-politika teto amintsika. Teo koa ny sehatra ara-pianarana satria mpampianatra no asan'ny professeur. Maro ny soana tantatsika. Alahelo ombonana antsika rehetrarehetra satria ray aman-dreny ikambanana no lasa. Fa
misy ray aman-dreny lasa io nametraka didy nametraka loko safididy amintsika izay adidy zay a dia tsy maintsy hotanterantsika vonona isika fa ametraka avo mety adidy matasy amin'ireny mamohona miaraka amin'izany fikambana zany entoko ny fijoronareo eto zao dia zava-dehibe amin'ny fianakaviana satria fankahirezana satria nitondra teny fampanantenana bebe io izay entiny mitraka entiny mijoro dia mbola nitondra mbola mankarena ihany koa ianareo anatanterana ny sotoavina mahamalagasy atsika amin'ny fandraisana tsara amin'ny fandevenana izay lasako ratsy tatyvato inona tompony ary tsy kely izy fa lehibe tokoa satria vokatry ny fo ary natolotra kananelo arak'izay koa anao isorany ianareo ho tsara lehibe nama ny maty ary atao tsara filaza ny fianakaviana izao fihetsika mateo ty asenareo zao misaotra dredratoko izay misosoka la hely tsy mitovy misaotra toko izany ny fandarana moa dia afa fantatray misy angay ny janona nefa noho ny adidy hoan'ny sasany a dia misy tsy afaka miaraka petrapetraka fa dia mangatantarana toboka itsaitsaka izay rehetra andeha dia omendalina satria izay ny nandaran'andriamanitra isika olombelo saratsarahany tokantrano samy manana ny azy ary misy fididy ka tsy ampiratsy ny didy fa tsy mety